Androany isika dia hanohy ny lesitsika tamin'ny heriny hoe fitsaharana. Raha mbola tsy abonné Pejy ianao dia manasa anao isabonina amin'ny Pejy mba ahafahanao mahita vidéo tahaka izao isan-kerinandro. Izay indray jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aza miala ary fitsaharana. Faly miarabantsika rehetra tompoko ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika. Misaotra anao hatrany izay manaraka hatrany ny Pejy marika toko faefatra dia mifafito amby telopolo ary nisy tafio-drivotra mahery ary ny anjeran'ny alondrano ny sambo kely ka nila ho feno rano ary Jesosy Natory teo ambonin'ny sambo kely tambonin'ny ondana ary namoa azy izy ireo ka nanao hoe mpampianatra tsy mampaninina anao va izao ahafatesanay izao ary ny fo izy ary ny teny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara ary nitsahatra ny rivotra ka nitony tsara ny alondrano. Tatsika fa tao anaty sambo kely zany Jesosy sy mpianatra dia nisy tafiotra nisy alondrano tamin'izany ary saika niletika ilay sambo kely satria feno rano. Fa ahoana nataon'i Jesosy dia natory tambonin'ny ondana. Ny mpianatra tsy miezaka mikiropaka mamoaka ny rano ao anaty sambo kely fa Jesosy dia nitsahatra natory. Fantatritsika tsara fa Jakoba sy Petera dia professionnel amin'ny fanaratona, zany hoe eny ambony sambo eny foana ny andro-tokom-piainana. Nefa Jesosy natory tao anatin'ny tafiotra. Le tafiotra amin'io mila andifotra ny sambo kely efa saika iletika mihitsy ny sambo kely satria lasa mefeno rano ny sambo kely. Na za koa ary teo amin'ny toerany zareo dia tsy tsara velatsia fa tena nikiropaka ary tena natahotra. Nefa Jesosy natory tao anatin'ny probleme. Nitsahatra izy satria azy ny fahefana. Zany hoe tiany Jesosy ampahafantarina ny mpianatra hoe na dia mikiropaka azy nareo dia za mitsahatra. Azy ny fahefana, azy ny fanapahana. Manaiky an Jesosy zao rehetra zao na ny rivotra sy ny tafiotra ary satria hitantsika ny toy an'io ten'Andriamanitra io fa gaga ny mpianatra ary izy ny mpianatra hoe fa iza loatra ary ity lehilahy ity fa na ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy. Ary ny fahitako an Jesosy teto tena mety mody natory mihitsy izy. Tsy fantatra io na ouragan io na cyclone io fa ny ampaherezanay ianao androany aoka hitsahatra ao anatin'ny probleme, aoka hitsahatra ianao ao anatin'ny ady, aoka hitsahatra ianao amin'ny endrika tafiotra izay mandalo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Ampidiro amin'ny sambo kelinao Jesosy ary fo azy izy ary avelao Jesosy hanatsahatra an'izany. Azy ny fanapahana ka rehefa miteny Jesosy hoe mitsahatra io dia mitsahatra. Mety misy fotoana zany avelan'i Jesosy isamboaravoara mihitsy ny zavatra eo amin'ny fiainanao fa zao aoka hitsahatra ianao anatin'izany. Noho izany mahereza mitonia fa Jesosy no Andriamanitra. Aiza avelany amin'ny sisiny izy fa avelao izy ao atokantranonao, avelao izy andamina sy anatsahatra ny endrika tafiotra rehetra. Noho izany tsy ho potika mandrakizay ianao raha mbola hitoky amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy hivavaka tsika to. Andriamanitra ianao no hanome fitsaharana ary ampitombo ny finoanay satria ianao no Andriamanitra, ianao ny tompon'ny fahefana sy ny fanapahana eo amin'ny fiainanay. Mifona fa ndraindray izay tsy matoky ianao, nandray izay mikiropaka manala ny rano ao anatin'ny sambo kely variana miezaka amin'ny herin'ny tenanay izay dia adinonay no mamoa anao. Fa ndraindray izay mieritreritra hoe ny fahalalanay olona sy ny fihetsiketsehanay sy ny herinay niezaka ataonay ny avonjy anay fa ianao rery ihany Jesosy no afaka mpitsahatra ny tafiotra eo amin'ny fiainanay. Dia androany Jesosy dia raisy ny toeranao satria ianao ny tompon'ny fanapahana sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany dia manome fotoanantsika amin'ny herinan'ito izao indray dia aiza adino ny mizara mipartage any amin'izay groupe misy anao sy mileke sy miabonné ny page dia veloma tompoko.